Amin'ny fifaliana indray ry havana no hiara-banantsika rehetra tonga soa eto anivon'izao tranon'Andriamanitra izao. Miarabantsika rehetra ihany koa natratra izao advento izao izay fotoana hiandrandrantsika ny fiavian' Jesosy Kristy mpamonjy sy handrasantsika ny fiverenany indray. Anio tsika ry havana dia mbola mibanjina trano ihany koa ny fibanjinana lohahevitra manao hoe miandrandra famonjena ny mino. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo ho ampitomboana aminao mandrak'arivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andesika ry havana hiara-itsangana hanome voninahitra ilay Tompo Andriamantsika. Andesika ry havana iombona amin'ny famakiana ny salamo izay efa voalahatra. Iaraka hanonona izany sika ho fideranan'ny Tompo manao hoe misaorana Andriamantsika ary firenena ary asandrato ny fiderana azy izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika angozozo. Fa efa nizatoetra anay ianao Andriamanitro, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy. Efa nampilitra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo ambalanay ianao, efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izay, fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahy mahatretrika ianao. Amen. Amen.
vavaksika riavana ho anao Andriamanitra mpanjaka mahery mpandahatra endry tsy to ho anao Jesosy Kristy tomponay mpamonjy anay ho anao fanahy masina mpitaridalana mpampahery ho anao ny saotra ny dery ny voninahitra indreto izay ankehitriny miaraka amin'ny vazan-tany rehetra sy ny voarehetra noforoninao manandratra ho avo ny fiderananao ilay Andriamanitray. Andriamanitra lehibe ianao ary ianao dia nanisy ny fiainanay ary indrindra ihany koa namoakanay mandrakariva ho amin'ny fitahiam-mahatrerika. Isaoranay ianao Andriamanitra, eny isaoranay fa ianao no antony fahavelomanay, ianao no miantoka ny fiainanay ka raha ny talao teto an-tempolonao izahay dia fantatray fa miaino ny fivavaka ianao ary mamaly anay araky ny sitraponao. Jesosy malalo indreto aran-kehitriny izahay raisoanao ny fanoloran-tenanay, raisoanitra akasitrahana eo masinao ny fiderana sy ny fampopana izay tanterahanay eto androany. Fanay masonao mitoera tsy anatinay ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy no anaovanay izany fahavaka izany. Amen. Petraka isika fiangonana. Iroso amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika, andeha hitsangana izy ireo hanao ny hira izay natokana ho azy ireo. Vavaka isika, Jesosy mahavonjy eo, milanao ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka ianareo. Andeha hanokatra ny baibolitsika isika dia hosokafantsika izao ny Salamo 120. Salamo 120, ny andininy voalohany sy ny faharoa. Salamo 120, ny andininy voalohany sy ny faharoa. Iaraka hanonona izany mafy sika manao hoe: manompo ny masoko any amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjenay? Ny famonjenay dia avy amin'ny Jehovah, mpanao lanitra sy ny tany. Amen. Andeha izany soratra masina izany ankizy tanora no angalantsika hafatra indray ny amin'ny androany ity, ka ny tantara kely izay horenesitsika no andeha koa izodomantsika hafatra. Misy tantara anankiray ry havana niseho tao anatin'ny fianakaviana anankiray. Teto i dadany dera dia very hevitra sy lasa fisainana. Efa ela izy ny tsy nanana asa ary natsiaro feno fahasairanana tao an-tokantranony, mipopopo mitady vonjy amin'ny hafa ary indraindray dia tsy zarizary mihitsy ary ny sakafo tao an-tranony. Indray andro anefa nividy gazety izy ireo dia nahita tolotrasa tao anatin'ilay gazety. Nahita io asa sokatra io i dada dia niantso an dera: "Dera, aviana lahy ty e?" Dia tamin'ny dera: "Ahoana dada? Ty lesy misy asa. Tena faly aho mahita an'ity fa tena mifanaraka amin'ny zavatra nataoko mihitsy. Andeha hanolotra dosiako amin'ity dia mba amin'izay tsika mba hiova amin'ny fiainantsika. Sady izao ny elo ty e. Fantatro ane ny olona tompon'andraikitra amin'ity orinasa ity. Ay, tsara kosa izany. Dia ahoana nefa?" Dia hozy izy ny dadany: "Tsy maintsy ataoko androany izay azona io asa io, na dia hanindry vola kely ary omeko fanomezana ilay tompon'ity orinasa ity, na dia hoe hikarotra traizatraiza ary tsy maintsy azoko io dia asiako tsolotra kely manaraka azy."
taitra dera, dada, fa ino izany ataony tady izany? Tsy mety ane izany dady, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Dia rehefa nieritreritra teo dera dia hoy izy, dada, izay nampianarina tany amin'ny sekoly Alahady, hoe ny fiainana rehetra dia mila apetraka amin'Andriamanitra ary atao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary mahita an'izany tantara tenenin'ny dady izany any amin'izany asa izany dia mahatsiaro ilay tsenjerina ampianarin'ny mpampianatra sekoly Alahady anay manao hoe manompo ny masoko any an-tendrombohitra avo aho, avy aiza ny famonjenahy dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Dada, tsy mety izany. Andao isika hiaraka hivavaka ankehitriny dia hiaraka hangataka amin'ny Jesoa io asa io, fa tsy mety ny ataon'ny dady izany. Andeha isika hangataka amin'ny Jesoa fa tsy hanao tsolotra izany. Gaga be dadany, fa ahoana koa ary nieritreritra ity bandy kely ity? Rehefa nieritreritra teo izy dia hozy izy, Jesoa, tena mifona aminao aho. Be ny finoana ato anatin'ity zanako ity, ary andehantsika selahy hiaraka hivavaka ary. Dia niara nivavaka teo izy mianaka ary niaraka nitodika tamin'Andriamanitra, nangataka ilay asa teo anatrehan'Andriamanitra. Tsapany tao anatin'izay na dia mbola tsy nivavy ary nivavaka, fa Andriamanitra no famonjena ho an'ny olona rehetra. Isika ankizy sy ny tanora koa androany, omeny izany tantara kely lesona koa ny amin'ity andrana io ity. Isika tsirairay avy dia afaka miresaka amin'Andriamanitra ny olana misy eo amin'ny fianakaviana misy atsika io. Isika ankizy tanora ihany koa dia afaka ho fantsipitahiana ho an'ny ankonantsika ka mitondra ny ankonantsika eo anatrehan'Andriamanitra ka hiaro azy amin'ny lalana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Isika ankizy tanora ihany koa dia afaka mampatsiahy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fianakaviantsika, eo amin'ny fianakaviana misy atsika ary eo amin'ny fiarahamonina izay hitoerantsika. Izany indray ary ny afatra omeny tenin'Andriamanitra atsika dia samy mandray izany mba ho fiainana isika ankizy tanora. Hivavaka isika. Jesoa malalo misaotra anao izay androany fa omenao anay ny teninao. Fantatrao ny fiainanay, fantatrao ny zavatra misy eo amin'ny ankonanay, mangataka aminao izay ny hanomezanao hery anay mba hitondranay izany hatrany eo anatrehanao. Ampio izay Jesoa malalo ary aoka hifanaraka amin'ny sitraponao ny fiainanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Iroso amin'ny fotoana makina ny soratra masina isika ry havana. Mialohan'izany dia andeha isika hitsangana hanao ny hira izay efa voalahatra. Jesoa andreto izay ankehitriny maniry anao ny nofinay, mangeta hitanao fatratra ny fanahinay, ary ankehitriny dia maniry anao izay hamoky anay. Jesoa malalo, mahatsiaro mantra ihany izay, raha mbola mitoetra ao anatin'ny ota sy ny fahazarana, fa anisan'ny harena sarobidy ho anay ankehitriny, ny hahafahanay mandre, ny hahafahanay miaina, ary ny hahafahanay ihany koa manokatra ny fonay hiantoraka aminao sy hametraka ny etaetanay eo anatrehanao. Jesoa malalo,
ny fanahinao ankehitriny no angatanay, hitarika anay andeha arak'izay andidinao anay, ka mba andeha tahaka ny zanaky ny mazava tokoa ane izahay, ary anao araka n'izay sitraponao. Tompo malalo, maniry indrindra izay, ilay teninao maharitra mandrakizay no ho amin'ny fiainanay tsirairay avy, ary tsinjo ny lalanay sy ny dialehanay. Izany ankehitriny tompo malala ny vavakay, ataonay amin'ny anaranao izany. Amen. Petraka ianareo. Amaky ny soratra masina isika ry havana, ny fanekena taloha hitantsika ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo faha 120 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Salamo faha 120 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Fanekena vaovao hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Luka toko faha 120 ny andininy faha 5 ka hatramin'ny andininy faha 20. Luka toko faha 120 ny andininy faha 5 ka hatramin'ny faha 20. Ho faranana ao amin'ny epistily ho an'ny Romana toko faha 8 ny andininy faha 20 ka hatramin'ny andininy faha 5. Romana toko faha 8 ny andininy faha 20 ka hatramin'ny andininy faha 5. Rehefa hita izany, dia ho vakiana ny anaran'i Jesosy tompony teny manao hoe: manompo ny masoko any an-tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjenay? Ny famonjenay dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havela ny angozozana eny tongotrao, tsy ho rendrena ny mpiaranao, indro tsy matorina rendrena ny mpiaro ny Israely. Jehovah ny mpiaro anao, Jehovah ny fialofany eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamelanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaranao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka mandrakizay. Ary isy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary aty ambony tany dia isy fahoriana amin'ny firenena, amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany. Ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambony tany, fa ny herin'ny lanitra dia hozogozonina. Ary amin'izany andro izany dia ahitany zanak'olona avy eny amin'ny rahona mikery sy ny voninahitra lehibe izy. Ary raha vao miandoha izany zavatra izany dia miandrandra, ka asandrato ny lohanareo fa namanakaiky ny fanavotana anareo. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony ho arina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fa izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy. Sady nahazo fanantenana koa, fa izao zavatra rehetra izao aza dia ho votsorana amin'ny fandevozana na dia ny fahalovana ho amin'ny fanafana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra rehetra izao dia miara misety sy miara marary, toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Ary tsy izany ihany fa isika koa, na dia manana ny voaloam-bokatry ny fanahy aza, eny isika aza dia misento ao anatsika, miandry ny fananganana anaka, dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no namonjenantsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony. Fa ahoana no mbola anantenan'ny olona izay efa hitany? Fa raha isika manantena izay mbola tsy hitantsika, dia miandry amin'ny faharetana. Amen. Isika ry havana hitsangana hanao ny hira izay efa voalatra.
mipetraka amin'ny fiangonana fa avaksika riavana. Tompo, ny soratra masina dia milaza fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Misaotra anao zay noho ny tenin'ny renesinay namokatra finoana taminay, tao aminay noho ny fahasoavanao mpamonjy ankehitriny amin'izao maraina izao. Arak'izany iranay izany a, meo anay ny teny amelona zany finoana izany, hampitombo an'izany finoana izany, anananay finoana miandrandra marina anao mpamonjy eo. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Romanina toko 15. Romanina toko 15. Azo fitinina tahak'izao riavana ny afatra ho antsika. Fampandinihan-teny. Manahoana ny finoanao? Manahoana ny finoanao? Finoana miandrandra voninahitra ve? Finoana miandrandra voninahitra ve? Zay le izy. Finoana miandrandra voninahitra. Sambatra ianao raha manana an'izany finoana miandrandra voninahitra izany. Araka ny amaritan'ny apôstôly Paoly azy ato amin'ny Romanina toko 15. Famarinana voalohany dia zao riavana hoe fantatrao ve fa misy voninahitra mavesatra omanin'ny tompo ho anao? Fantatrao ve fa misy voninahitra mavesatra omanin'ny tompo ho anao ve? Fantatrao ve? Le texte riavana somary sarotsatra dia mialatsiny raha mampamerina anareo amin'izay mipetraka le izy, fa sao dia hoe vita ny amenina dia efa hoe ny tsoahany devoly daholo. Famarinana voalohany hoe fantatrao ve fa misy voninahitra mavesatra omanin'ny tompo ho anao? Tenenao zany ankely voasainao. Zay dia efa mipetraka sady zay. Fantatrao ve fa misy voninahitra mavesatra omanin'ny tompo ho anao? Zay riavano. Zay. Na eto tany aza riavana dia misy sehatra manokana isehon'ny voninahitra, tsy le voninahitra resahana any an-danitra, fa misy sehatra isehony zany voninahitra zany. Dia atao hoe misy fitokanana atserena any ery ny olona ambony, ny olona manam-pahefana no asaina amin'izany dia voro eo ny manam-boninahitra rehetra, etsetra. Miorganize lanonana sasany tsy mikartona dia iny soare iny iny sakafo iny dia tena hoe toeram-boninahitra. Fa zany voninahitra zany riavana malalo ny tompo. Zany voninahitra ity an-tany zany dia tena hoe matroka, tena hoe tsinitsinina raha oharina amin'le voninahitra mavesatra omanin'ny tompo ho anao. Tena matroka, tena tsinitsinina. Ary mampalahelo indrindra ny olona, indrindra reo mitony tena ompiny hoe za tary ananina, za voasa tary, za nanatrika an'izao, sahala amin'ny irehirehana. Ifampiderana voninahitra, ifampiderana harena, ifampiderana firazanana. Tsinitsinina zany riavanao. Ary ny olona mahafantatra fa misy voninahitra mavesatra omanin'ny tompo azy dia manao an'izany voninahitra ety an-tany zany ho tsinitsinina riavanao. Fa ny olona mahafantatra riavana fa hoe misy voninahitra mavesatra dia jerentsika ankeny 9:20 hoe fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoharina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fahoriana riavanao, fahoriana no antovana sy omanana ho amin'izany voninahitra. Fahoriana sy fijaliana,
no iomanana ho amin'izany fahoriana mavesatra izany. Misy voninahitra mavesatra ao ary fahoriana no iomanana ho amin'izany. Nisy artiste peintre vazaha antsoina hoe Matisse. Ka hoa tsy dia miteny amintsika ilay anarana fa mitovy lenta amin'izany hoe Picasso zany, izany hoe Matisse zany. Dia nisy fotoana izy tratran'ny cancer-ny colon, dia tena nijaly fa diranovana, dia nitondra hanina vita zay izy tato amin'ny lamosiny tato, ary tsy afaka mijoro mihoatra ny adiny ray. Nefa nisy nijoro tontolo andro. Dia ozy izy le peintre namana, fa ahoana ity ahoana no aretan'lahy mijoro ohatran'izany, ahoana ny aretan'lahy mijoro ohatran'izany. Dia ozy izy fahoriana le tsy mandalo fahoriana ozy izy mandalo, fa le voninahitra mavesatra dia maharitra. Zany ry havana ny olona mahafantatra fa misy voninahitra, ary voninahitra tsy maintsy hialoavana fahoriana. Fa ny antsika ry havana le fahoriana ety an-tany, ary eto amin'izao tontolo izao no ahitantsika fahoriana hoy Jesosy. Zany fahoriana zany dia iomanana ho amin'le voninahitra mavesatra. Fa inona moa zany hoe voninahitra mavesatra mahatonga ny voninahitra rehetra ety an-tany zany? Jereo ngely 9:7 hoe fa zao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Za ianao samy zanak'Andriamanitra tsika. Fa zao ry havana, mbola tsy tanteraka ny mahazanak'Andriamanitra tsika. Zany hoe mbola tsy miseho tanteraka ny mahazanak'Andriamanitra antsika ry havana. Fa rahatrizay tonga any an-danitra isika, zay vao miseho zany voninahitry ny zanak'Andriamanitra zany. Tahaka ny hoe misy fivoriana ary ananina re, misy fivoriana amin'ny karitona, misy fivoriana ao fanjakan'ny lanitra ohatran'ny raintsika ry havana. Ary fivoriana ahitana an'izany voninahitra mavesatra zany dia ny voninahitry ny tena zanak'Andriamanitra ry havana. Zay ny fahamarinana voalohany. Mampatsiahy antsika ny tompo hoe, manontany antsika ny tompo hoe, fantatrao ve fa misy voninahitra mavesatra miandry anao iseho amin'ny fivorian'ny tena zanak'Andriamanitra ao an-tranony raina, ary iomanana ho amin'izany dia ampandaloviny fahoriana ianao. Fantatrao ve fa misy voninahitra mavesatra miandry anao? Fahamarinana faharoa ry havana dia zao, lasa ihany le saina. Dia zay mahatonga le fahamarinana ry havana hoe fa nahoana no misy fahoriana, nahoana no misy fijaliana. Haitsika tsara le teny Jesosy eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, fa tsy maninona azo atao tsara. Tsy miblasfeme akory no manontany hoe fa nahoana no misy fahoriana, ary isaky misy fijaliana misy fahoriana mitotona. Sika atao tsara ny tompo hoe nahoana tompo. Zay ilay fahamarinana faharoa. Nahoana? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la souffrance? Denke raha tsika mamaky ny andiny fa 1:20 ry havana amin'ny anaran'i Jesosy, sady nahazo fanantenana koa fa zao zavatra rehetra zao aza dia ho fitsorana amin'ny fandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny zanak'Andriamanitra. Azavady apitsika kely le 20 apitsika le 20. Fa zao zavatra rehetra zao dia nampanekena ho zava-pona, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy. Ozy isika nahoana ny fahoriana? Nahoana ny fahoriana? Satria zao zavatra rehetra hitantsika zao, zao zavatra rehetra zao ao anatin'izany natiora, ny biby, ny zava-mananaina, ny olombelona, dia hoe nampanekena ho zava-pona,
nampanekena ho zava-poana. Dia eo amban'ny fandevozana, eo amban'ny lalàny ny fandevozana, eo amban'ny lalàny fahalovana. Zay le anton'le fijaliana sy fahoriana. Satria zao zavatra rehetra zao nampaneken'Andriamanitra ho zava-poana. Ahoana moa zany? Rehefa miteny ny apôstôly Paoly hoe eo amin'ny 9:12 hoe fantatsika fa zao zavatra rehetra zao dia miara-misentry sy miara-marary toy izay efa hiteraka, taraina ny natiora. La mody benga zao ty écologie ty, fa écologie tsy manonona ny anaran'Andriamanitra na tsy mametorana écologie tsy ho tonga lavitra zany ry havana. Inona dikan'izany? Satria noho ny nataony Adama sy Eva ry havana, Genesis 3:17, dia hoe voaozona ny tany, nampanekena ho zava-poana. Zay le dikany hoe zava-poana, voaozona io tany misy atsika io ry havana. Ary zany fa mihain'ny soratra mpandinika ianao, zany mahatonga ny biby na samy biby aza famono, satria vokatry le ozona. Ary rehefa mamaky voalohany ianao dia taitra, fa avy eo rehefa dinianao dia hoe na ny zava-maniry azy ohatrany hoe tsilo dia mamono ny zava-maniry hafa. Zay le hoe nampanekena n'Andriamanitra ho zava-poana, eo ambany lalàn'ny fandevozana sy ny fahalovana. Zay le izy, zay mahatonga le fahoriana ry havana. Ary natsika olombelona azy na ny mino azy araka le voalaza teo, na efa natsangana ho zanaka aza dia mbola tsy miseho tanteraka amin'ny mahazanaka, ary tsy miseho ka mbola hoe manana comportement feno herisetra. Misy comportement feno habibiana, fa feno habibiana sy herisetra ao amin'ny ankonanao, ao amin'ny tokantrano ao. Nahoana? Satria nampaneken'Andriamanitra ho zava-poana zao zavatra rehetra zao, ka mbola eo ambanin'ny lalàn'ny fandevozana na zananareo samy mbola hoe andevozan'ny fahazaran-dratsy tahaka izao sy tahaka izao. Eo ambanin'ny lalàna ny fahalovana, teraka tombo milehibe mimalazo miantitra dia maty. Zay le lalàn'ny fahalovana ry havanao, zay le lalàn'ny fahalovana. Miantitra ianao, mireraka ianao, misimba ny tarehinao, fenoanao kosmetika iray taona, eo ambany fahalovana ianao ambany fahalovana ianao ry havanao. Fa zao araka ny tenin'ny Paoly tery ambony tery, zany fahoriana zany eo am-pelatanan'Andriamanitra, zany fahoriana rehetra zany eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ary ny fanontaniana tsy hoe fa maninona Andriamanitra o, nahoana loatra izy Andriamanitra o, tsy izay le fanontaniana. Le eritreritra marina dia hoe zany fahoriana zany dia tokony hampitodika any amin'le voninahitra mavesatra tsy manam-paharoa. Zava-doko asa lany andro tsony ara, mantanitany foana, mirifatrifatra foana, testestim-poana amin'Andriamanitra. Nahoana tsy mila zany Andriamanitra any? Non, io fahoriana io izy Paoly dia tsy azo oharina amin'ny voninahitra mavesatra zay fahoman'ny tompo ratra. Zay fahamarinana faharoa hoe nahoana ny fahoriana, nahoana ny fijaliana, tsy hoe nahoana fahoriana, nahoana fijaliana, fa normalina be zany eo amin'ity tany zay nampanekena ho zava-poana ity, ary tokony hampatsiaro le voninahitra mavesatra zany. Teny ho anao anaty fahoriana manokan'izany ry havanao, ary ho anao zay ao anaty fahafinaretana sy filibana mieritrereta, fa sao dia ianao indray kosa ny fandalana amin'ny vatana ho any amin'ny cielo. Fahamarinana fahatelo farany dia zao, rehefa nitentsika hoe fantatrao ve fa misy voninahitra mavesatra ho man'ny tompo anao, ray zay. Faharoa hoe ny fahoriana tokony hampitodika anao, hampatsiaro anao an'izany hoe voninahitra mavesatra izany. Fahamarinana fahatelo ry havanao dia zao,
ny fanamasina no nomen'Andriamanitra atsika hananatsika faharetana. Ny fanamasina no men'Andriamanitra atsika hananatsika faharetana. Teny kely zange voisin-nao. Somary averiko misy tsy miteny amin'ilay voisin. Fanamasina no men'Andriamanitra atsika hananatsika faharetana. Tanareo ny problèmatsika kristianina, problèmatsika kristianina dia zao. Fatatsika ny iny na tsara hoe ndeha atao hoe voasa any amin'ny toeram-boninahitra anankiray ty. Réflexe zany tsinitsiny io matrika io mampatsiaro an'ilay voninahitra mavesatra ry. Ok, tsara be zany. Azoko zao tsy tokony ataontsony hoe nahoana pourquoi la souffrance etsetra hoe tokony hampatsiahy ilay voninahitra mandrakizay mavesatra iny. Ok. Fa zao ry havanao ny akamaroan'ny kristianina mampalahelo satria tsy fatany fahamarinana fahatelo zay milaza hoe nomenatsika ny fanamasina mba hananatsika faharetana anatin'izany fahoriana zany. Zay ny dramatsika kristiana. Nomen'Andriamanitra atsika ny fanamasina mba hananatsika faharetana, hananatsika patience, hananatsika persévérance. Korintiana faharoa toko voalohany andininy fa 2 Cor 1:22 amin'ny anaran'i Jesosy. Zay nanisy tompo-kase antsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra atao-pontsika. Tamin'ny fotoana ninonao dia nasian'Andriamanitra tompo-kase tamin'ny fanamasina ianao. Tamin'ny fotoana nandraisanao an' Jesosy tompo sy mpamonjinao dia nasian'Andriamanitra tompo-kase tamin'ny fanamasina ianao ho santatra ato am-poko. Ndenge ny verinatin'ny Paoly tsika amin'ny andiny fahatelo amby roapolo. Andiny fahatelo amby roapolo. Romanina 20:30. Ary tsy zany ihany fa isika koa na dia manana ny voaloam-bokatry ny fanaza, isika aza dia misentoa ato anatintsika miandry ny fananganana anaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Andiny 5:20. Fa raha isika manantena zay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Zay le tenentsika le fahamarinana fahatelo dia hoe men'Andriamanitra antsika ny fanamasina. Nataony ato-am-poko ry havanao mba hananako faharetana. Raha misy zavatra resana matetika eto amin'ity pilipitry ity ry havana dia ny fahoriana eto an-tany hoe feno gedrigedry, feno fangirifirina, feno ranomaso, fa ny olona mahatsiaro fa nomena ny fanamasina izy ho santatra atao am-pony ry havanao. Eo natrehan'izany fahoriana, eo natrehan'izany gedrigedry, eo natrehan'izany ranomaso zany. Tsy mitolefika, tsy mamoy fo, tsy miendra. Zany masarobidy, zany masarobidy ny fanamasina ry havanao. Rehefa miteny Paoly hoe Andriamanitra rehefa nahitantsika hoe nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy dia nanisy tompo-kase antsika tamin'ny fanamasina ho santatra ao am-pontsika. Zany ankery natao hoe famonjena. Le famonjena tsy hoe Jesosy nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana fotsiny, tsy hoe le raha manasa fotsiny natao hoe famonjena, fa io fanamasina nanisy ny tompo-kase io ka manavao mahatonga olom-baovao, manapotika le Adama ely tao amiko tao. Ary io fanamasina io lazainy hoe voaloam-bokatra na hoe santatra. Fahafantarako fa hoe santatra ny fanamasina dia hoe manome antoka, manome confiance fa tena misy tokoa. Fa tsy hoe ato amin'ny Baiboly fotsiny, fa tena misy tokoa zao voninahitra mavesatra ho man'ny tompo ho azaho.
fa raha tsy misaina ny fanahymasina ianao, misaina ny fanahymasina hoe santatra ny men'ny tompo anao, santatry n'iny, santatra ny voninahitry ny zanak'Andriamanitra zany. Hitolefika ianao e, na be herin-tsaina sy be herim-po tahaka n'inona ry havanao. Ary ny olona izay mahafantatra hoe nomena azy ny fanahymasina ho voaloam-bokatra, nomena azy ny fanahymasina ho santatra, dia tsy mitsahatry ny mivavaka. Izay le fahamarinana fahatelo, mivavaka hoe fanahymasina amindrao foa ataovy mahatamana anao ny foko. Ahoana hoe amindrao foa ataovy mahatamana anao ny foko. Indray mandeha indray hoe amindrao foa ataovy mahatamana anao ny foko. Hoe tenao anome patience, satria maninona nomenao patience? Ampibanjina isanandro le voninahitra mavesatra. Ka ninina fahoriana. Rehefa mamaky gazety isika misy zavatra tena maro korikongay hitantsika amin'izao fotoana zao, ninina fahoriana, dia tsinitsininy zany eo anatren'le voninahitra mavesatra zay oman'ny tompo atsika. Vavaha isanandro fanahy masinao amindrao foa ary dia ataovy mahatamana anao ny foko, dia hanana faharetana ianao. Anisan'ny empereur tena hoe cruel sy liandra, zany empereur Néron zany, fatatsika zany anarany zany. Zany tena hoe nanentsika fatratra ary nanao persécution tena faran'izay nasika tamin'ny kristianina. Fa ny zavatra anankiray ny fasciné an'i Néron ry havana, ny zavatra anankiray ny fasciné an'i Néron. Dia rehefa mijery an'le tarehan'ireo kristianina noelohan'ny ho faty, ny persécuté noelohan'ny ho faty, ary nampidiriny tamin'ny Coliseum atao Rome. Le Coliseum io manko hoe famonoana kristianina. Dia rehefa mijery an'le tarehan'le kristianina sasany izy, nasaika izy rehetra hiatrika ny fahafatesana. Ninona ny fasciné an'i Néron ry havana? Hitan'ireo kristianina ireo mivavaka. Dia rehefa avy mivavaka ireo kristianina izay hiatrika famonoana ireo, dia mitraka ary mijery lavitra. Hitan'i Néron hoe mijery lavitra. Dia hoy izy Néron amin'ilay mpanampy azy akaikiny, ary ohatra misy zavatra jereny any lavitra any ary miramira nyendrika zany izy ireo. Eny tompoko ry mpanjako, mijery lavitra izy ary mijery ny voninahitry ny fitsanganan'ny maty sy andalovan'ny tena zanak'Andriamanitra izy. Firariana ho antsika ry havana. Engane rehefa mijery antsika zao tontolo zao, na mijery antsika aza ny kristianina, dia hitan'izany tarehantsika miramirana, efa mitaratra saty le voninahitra mavesatra, ahitany masontsika toy ny mijery lavitra, satria mibanjina sady zany fivorimben'ny zanak'Andriamanitra ao an-tranony rainy zany, amin'ny fotoanany endreniny raintsika zany. Ho aminareo fahasoavan'ny tompo. Amen. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay nireny antsika teo ry havana, dia mahatsiaro tsy tanteraka ihany sika, mety nanao tsy arak'izay sitrapon'Andriamanitra tia ny ainantsika isika ko andeha anantona ny tompo ary anaraka ambotsika ny vavaka izay ho tonoana. Andriamanitra arainay izay any an-danitra,
Velom-pisaorana anao ny fomam-panananay. Faly izay ankehitriny. Manana anao mamelona indray ny fanantenanay. Mahatonga anay andrandra. Anao Jesosy Kristy ilay mitondra voninahitra mavesatra ho anay. Sotra fa mamelona ny finoanay ankehitriny ny teninao. Ankehitriny nampatsiarovinao anay fa ianao Andriamanitra dia mampandalo fahoriana ho anay. Nefa izany fahoriana izany dia lalana iray ahatonga anay voatefy ary ahatonga anay andray ilay voninahitra asehonao Andriamanitra ho aminay tsirairay avy. Misaotra Andriamanitra ankehitriny fa mampatsiaro anay ianao fa ilay fanahy nomenao anay dia mahatonga anay anana faharetana ao anatinay ao. Jesosy malalo mangataka nindra fonao izay tsy lovy izay ary ianao naoka aminay tsirairay avy. Amin'izao fohy ary ny ianao no aoka hitahiry anay, hanasanay ho afaka miloto ny nofo rehetra. Tompo malalo tsy ireo izay ary aoka ho afaka tsy anatinay ny fahakiviana, ny alahelo, ny fahamoza-po ao anatin'ny fahoriana. Tompo malalo everiny aminay tsirairay avy ary ianao no andrandrainay ankehitriny hamonjy anay. Esory ao anatin'ny tenany ota izay ary atsangano indray ankehitriny ho zanakao hanantena ilay voninahitra mavesatra homaninao Andriamanitra ao anay. Izany ankehitriny ny vavakay ataonay amin'ny anaranao ilay mpamonjy soa anay ary ilay mahafaka anay amin'ny lotony nofo rehetra izany. Amen. Riavana malala mandray ny fivavakintsika ny tompo, koa raisy eo am-pitsanganana ary ny tiny famelan-kelo ka omeny ny tompo anao. Hoy ny tompo amintsika tsirairay avy, hositraniko ny fiodinanao, ho tianao tsy hovozonanao. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika, fa fombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy, fa fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana. Amen. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ariavana, fa voavelany elokao noho ny anarany masina miderany tomponao. Sambatra ny olona izay voavelany elo, sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy saintsy Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ikaru si
fitiavana malala andeha arsika anambara ny finoantsika eo anatrihan'Andriamanitra amin'ny fanekempinoana laharana fahatelo. Iaraka nonina izany sika manao hoe minan'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika fa fombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady tsy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy famarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray hanaovana batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia sika riavana iombona ao anatin'ny vavaka. Andriamanitra arainay io, misaotra anao izay fa omenao anay ny fahamelan-keloka. Tsy manary anay ianao, tsy mamela anay ho irery ianao, ary tsy manaisotra ny fanahinao aty anatinay. Tompo indreto izay ankehitriny maneho fahavononana mandrakariva, ny hanohy ny didinao, tsy hanamavontsony ny famaizanao sy ny fananarana izay ataonao. Tompo malalo, misaotra fa manomana fiainana ho anay ianao. Misaotra anao izay noho ny amin'ny valim-bavaka izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Enona dia tsy nivaly araka n'izay nieritreretinay azy izany dia izay nataonao teo amin'ny fiainanay dia raisinay ho valim-bavaka ho anay tsirairay avy. Tompo malalo, ianao mahalala anay ankehitriny, apetraka ifeony eo am-pelantananay no avinay. Mba tena ho velon'ny fanantenananao izahay, hanantena ilay voninahitra mavesatra izay homanina ao anay. Misaotra koa ankehitriny fa ianao Andriamanitray dia mikendry mandrakariva ny hahasoanay ka miasa ho anay tsirairay avy. Tompo malala mangataka aminao izay ny aminay tsirairay avy. Ataovy aty anatinay izany etaeta hanina toe-panaraka an'Andriamanitra izany. Andeha mahazanak'Andriamanitra anay izahay, ary ataovy aty anatinay ihany koa ny fanantenana mandrakariva. Tompo malalo, ianao dia mampanantena ary mampiseho fisandratana ho anay. Ataovy ao anatin'ny ankonanay sy ao amin'ny fiainanay izany, satria tokonao sy teninao ho amin'ny zanaka malalanao no hoe anandratra azo amin'ny avo aho satria malala ny anarako izy. Tompo malalo, ianao no anarana mahavonjy. Ianao no fanantenanay ary mbola ianao no hitokinay ka aoka tsy homenatra izahay, aoka tsy hifalian'ny fahavalinay izahay amin'ny ady izay atrehanay eny ao anatin'ny fahoriana ary. Ataovy mahatoky anao mandrakariva izay tomposoa malalo. Ianao koa no angatahanay ankehitriny, anefy anay ary ampitombo anay amin'ny fitiavana anao Andriamanitra, ka mba ho tianao Jesosy Kristy amin'ny sainay, fonay, ny fanahinay rehetra izay, ary ianao no aoka hanavao ny fiainam-panomponay tsirairay avy reto, mba ho marina eo anatrihanao izay ary hanao ho zava-dehibe mandrakariva ny asanao, ny fotoana izay antsonao anay amin'ny firivirim-bavaka rehetra eto an-tranonao. Tompo malalo, ianao koa no angatahanay ho an'ny fiangonana, indrindra ny asa tsara izay tanterahanay eto. Ianao no antanteraka izany satria asanao izany. Ianao Tompo no aoka omba ary hanome hery izay rehetra manana andraikitra eo anivon'ny fiangonana. Mivavaka aminao koa izay Tompo malalo ho amin'ny hoavinay rehetra, esory aty anatinay ny tahotra, ny fahakiviana, ny famozam-po, fa aok'izay handrandra lavitra anao ary antenanao ilay mpamonjy soa malalanay.
dia ianao no aoka eo aminay mandrakariva mba hanahaka anao izay amin'ny ataonay rehetra na amin'ny fiainam-panahinay zany ny amin'ny fiainana eo amin'ny andavanandrom-piainanay. Hiazakazaka indray izay tompo somalala ny amin'ity herinandro ity, ianao no hanafy hery anay ary ampody ny herinay indray amin'ity izao farany herinandro izao. Dia ianao Jesosy malala ny fanantenanay ary angatahanay mba ahatonga anay ho mpandresy ao aminao Jesosy Kristy. Izany ankehitriny ny vavakay ampiombonay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay ho izay ny an-danitra. Tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Mioana ny izana sahasaonay ary mamelana ny lokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay fakapana fany amin'ny ratsy, anao fanjakana sy nery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Miverena amin'ny fitiavanao voalohany, Apokalipsy 2:2-4 sy 5. Araka ny raharaham-piangonana teo ry havana, dia tsindriana fa amin'ny Alahady 9 Desambra amin'ny heriny anio amin'ny 9 sasany maraina no ankalazantsika an'Andriamanitra no ny fanokafana ny jobily fisotrondronao ny mpitandrina. Arak'izay efa nitanterana azy tamintsika, araka ny fomba Fjkm izay nanapahany ambaratonga azy, dia hotolorantsika trano mitentina 160 millions ariary hatramin'ny 200 millions ariary ny mpitandrina ny vady. Ahoana no nahatongavana tamin'izany ry havana? Misy zavatra anankiroa. Rehefa nanontaniana ny fiangonana hafa, izany hoe ny fiangonan-dehibe tahaka ny Isotry Fitiavana, raha 160 millions ariary no nataon'izy ireo 4 na 5 taona lasa izay, ny antsika dia heverina ho 160 millions ariary hatramin'ny 200 millions ariary no ny fisinotry ny vidim-piainana. Marina fa ao anaty krizy isika izao, kanefa arak'izay nampatsiahiva ny filohan'ny Fjkm azy pasteur Ami, raha niresaka momba ny kristianina tany Makedonia izy, dia hoy izy hoe ny amafy ny fahantrany no nampitombo ny hitsim-pony, ny kristianina marina ihany no mahay an'izany, miamahantra nefa miamalala tanana. Koa mampatsiahintsika fiangonana ry havana fa eo tokotany-piangonana rehefa Alahady maraina, ary ao amin'ny sekretera mpandraran'ny fiangonana rehefa andavanandro no azo anaterantsika izay omentsika ho anjobily fisotrondron'ny mpitandrina mivady. Izay ny amin'ny tsangam-bato, ahoana ny amin'ny fanahin'ny fankalazana. Ny jobily dia iompana tanteraka amin'ny fijoroana vavolombelona. Iza no asainy hijoro vavolombelona? Isika rehetra izay nandray fahasoavana teto amin'ny fitandremana, na koa tany amin'ny ainao aman-jery izay nitondran'ny mpitandrina fampianarana. Ho fandaminana ry havana dia manasantsika te hijoro vavolombelona eo anatrehan'ny tompo noho ny fahasoavana noraisitsika mba hanatitra ny fijoroana vavolombelona ao amin'ny sekretera mpandraran'ny fiangonana. Iangaviana isika anisy laharana finday, anisy ny anarantsika ao anatin'le taratasy fijoroana vavolombelona ary atao anaty valopy mihidy. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Mirahaba ny fiangonany pastera manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy dia mamaly ny fiangonana hoe amen. Misolotena ny fianakaviany izay ry havana, mitondra ny teny fisaorana sy vakasitrahana ny fitandremana Fjkm Isotry Fitiavana tamin'ny fanotronana anay no ny fahalasana ny rafozam-baviko tamin'ny herinandro to. Mankasitraka mankatela tompokoa ny fararakitra dia efa napetraka any amin'ny mpiandraikitra. Fa misy zavatra tianay hijoroana vavolombelona fohy dia fohy ry havana. Fahoriana moa no ny anjaty taminay, izay ny ilazana azy fa eo mpiandrasam-pahato eo moa zany eo presanao an-dakozia eo dia lasalasa ihany le fitenenana satria iramamitsika le 684 hoe ao lanitra tsara tokoa. Tany amin'ilay andininy fahinina, amin'ny andininy fahenina dia misy hoe matoki miravo mifaly, matokia miravo mifaly. Dy zako tale mpikabary ozy ako amin'ny namana to hoe ahoana moa zany ny cohérence zany fifanarahana zany teny avy amin'ny fanamasina zany amin'le hoe rehefa mandeha mamangy ianao dia eny tompo fa dia hitsaitsaika izay.
so de tokony atao andeha godogotony zay ko efa miravo mifalifa zaraina lizy tsy natao anafiny toinana le izy ryavana fa zay ny zavatra voalohany zavatra faharoa de ty ryavana tamin'ny ray latsaka folo maraina no nodomandry ny rafozam-baviko tatilany tamin'izany mbola namanky ny zanakay zay ny raisina mpandray tany a Paris zany olona ray no avy hatrany de natsoko docteur Roger Akotomalala hanao constatation de décès à domicile olona ray no natsoko de noho ny confirmé ny hoe efa nodomandry izy a natsoko tatelandro hoe lasa hoa mama de ahoana ny ahoana ny olona fahatelo natsoka de cousin hoe atanio any aminy fa any amin'ny lakleany fasana zay ny natsoko tamin'iny maraina iny nanomboka tamin'ny enina maraina ryavana nisy laklosy tsy nitsahatra tsony laklosy tonga teo isotry fitiavana inona no azanampiana pasy za tsy niantso ryavana fa nielo azy le vaovao zay no anehoana fisaorana sy fanakasitrahana erapo era-panana nomboka tamin'izay laribia tamin'ny enina maraina zay hatramin'ny hoe lahady tamin'ny siviala nanaterana anay taty an-trano ary de hoe misaotra manokana ny amin'ny brom-piangonana zay teo a brom-piangonana ombambady a zay teo a andro alina ryavana io koa nareo isotry fitiavana marobe a tsy voatanisa eto izaniza nanao inona fa ny zavatra tiana hitsorona vavolombelona ao amin'io cousinareo misy analakely misy faravohatra misy amboimalaza misy zao za de milaza aminareo araka le tenin'ny paster Solova hoe tena kirana izy tamin'ny organisation ny isotry fitiavana tena hoe kirana ary za tamin'ny somary fahajejona ny tenenako hoe fantatro fa tsy misy zany any fiangonana reo ninina anara-piangonana reo ka de hoe mankasitraka mankatela tompoka ao aminareo fahasoavan'ny tompo amen. Mahitatsika manolotra rakitra eo isika manolotra rakitra eo revana de mahatsiariko ely fanapa-kevitry ny mpihevitra raha zay heverina fa tokony ampahafantarina ny fiangonana efa nambary ombieny moa fa hoe ndeha isika hiara iaina hiara hivelona amin'ny corona zany de fa niverina tsy kelikely amin'ny loany ny fiainan'ny fiangonana fa misy zavatra anankiray ryavana mbola tsy niverina tamin'ny loany mihitsy de ny akatoko ny mpandray zany ho fany manam-pana ary koa hanapahana ny hevitra mikasika ny fiainam-piangonana mbola tsy miverina iny ary tsy azo angatahana andro tsony satria efa averina amin'ny loany ny fiainan'ny fiangonana ryavana de rehefa nandinika ny brao ka nentina teo amin'ny mpihevitra raha ryavana de manao zao fanamariana zao aloha zany ny tena hoe vokatsoany iny covid iny ho atsika Fjkm Isotry Fitiavana de zavatra anankiroa tena hoe mivaingana ary isaorana ny tompo ny voalohany ny azao nanapahana hevitra sy ny diratsika indroa isana Alahady zany amin'ny enina sasany maraina sy amin'ny folo sasany maraina dia ny zavatra faharoa koa tao anatin'izay de ny hoe ny azahoantsika miverina amin'ny fanao ny fiangonana tany am-boalohany rehefa mivory tahaka izao ny fiangonana dia mandray ny fanasan'ny tompo tena hoe isaorana ny tompo zany fandaminany izany de manelanelana nireo fidirana anankiroa reo sekolelady ny katekimene de mipetraka raha le fantanina hoe amin'ny andro tohinina ary amin'ny ora fahafiry no hoe anaovana ny akatoko ny mpandray ryavana de hoe anisan'ny zavatra ny elana anisan'ny fotokevitra ny elana aloha de ny hoe atao lahady maraina amin'ny valo sasany maninona ny hoe ny elana zay ara-potokevitra hoe tena tsy mety ny misakrifie ny sekolelady ray zay tena tsy mety ny misakrifie ny katekimene na de hoe alahady ray isam-bolana ihany azy tsy mety koa miteny amin'ireo havantsika zay misimisy ihany zay miditra amin'ny folo sasany tongavina reo amin'ny valo sasany maraina rehefa amin'ny alahady farany amin'ny volana satria isy akatoko eo tanareo fa somary manakorotana le fiainam-piangonana zany le akatoko alahady maraina de rehefa nalaina ambony nalaina ambany ryavana sarotra ny ampiverina antsika ny alahady tokantrano ny alahady atolakandro de rehefa nandinika de hoe nitapaky ny mpihevitra raha zany ryavana de hoe aleo atao ny sabotsy sy maraina amin'ny fitora sasany maraina sabotsy farany amin'ny volana zany ny akatoko ny mpandray
Mpievitra raha zany a mivory a araka nefa nazatra azy a sabotsy maraina amin'ny enina sasa maraina ka hatramin'ny fitsasany a izany zany a ho faranana amin'ny fitsasany a dia miditra isika mpandray ny fanasan'ny tompo a zay ry havana no fanapa-kevitry ny mpievitra raha zay ny fanapa-kevitry ny mpievitra raha sabotsy maraina amin'ny fitsasany zany a ny sabotsy farany a amin'ny volana maintenant pastera no miteny zay ny tabaka atao mpievitra raha fa satria fiainam-piangonana izy a azo jerena tsara ange mandritra ny herintaona ahoana ny tena fandeny a fa hoe aloaloha andeha amin'izay a raha tena hita fa tena hoe manahirana na manakorotana fiainam-piangonana azo atao tsara ny miverina amin'izany ndosika mandroso be le fotoana fa ndosika hianatra tsy anjery amin'izay ary Korintiana 2:1 sady manampy antsika be mihitsy eo amin'ny fiainana kristianina Korintiana 2:1 andininy fa 2:20 miresaka an'Andriamanitra le andiny soratra masina vakina indray mandeha 2 Cor 1:22 amin'ny anaran'i Jesosy izay nanisy tombo-kase antsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra ato am-pontsika averina indray mandeha hoe izay nanisy tombo-kase antsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra ato am-pontsika le tapany voalohany ary aloha hoe izay nanisy tombo-kase antsika koa eo ihany a izay nanisy tombo-kase antsika koa eo ihany a izay nanisy tombo-kase antsika koa farany hoe izay nanisy tombo-kase antsika koa dia ny tapany faharoa ka nanome ny fanahy ho santatra ato am-pontsika eo ihany le faharoa hoe ka nanome ny fanahy ho santatra ato am-pontsika le faharoa eo ihany a ka nanome ny fanahy ho santatra ato am-pontsika le faharoa ihany hoe ka nanome ny fanahy ho santatra ato am-pontsika dao raha izahana tambatra hoe izay nanome eo ihany hoe izay nanisy tombo-kase antsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra ato am-pontsika farany ary 2 Cor 1:22 amin'ny anaran'i Jesosy izay nanisy tombo-kase antsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra atona amen amarina ansika mitsangasika manao ny era voalahatra ry havana tanteraka aminareo any nitsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika mitay anao ny tompo ka miaro anao mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana amen petraka amin'ny fiangonana miara-mivavaka mangina isika ry havana misaotra an'Andriamanitra ary andrandrao tsara sany voninahitra mavesatra izany
ho an'andriamanitra velona irery anye ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.